ny mety ho endriky ny lanitra araky ny baiboly. Fidirana ao amin'ny fanjakana Mateo 5:20. Avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Alaivo sara an-tsaina ny toerana misy farafarana koavambe vita amin'ny perla misokatra eo anoloanao. Ao dingana rehetra dia manakoako, tsy nofinofy akory izany fa fampanantenana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny seza fiandrianan'Andriamanitra, Apokalipsy 4:2-5. Indro nisy seza fiandrianana napetraka tany an-danitra, ary izay mipetraka teo dia tahaka ny vato jaspi sy karneola. Eo afovoan'ny lanitra misy seza fiandrianana mamirapiratra toy ny masoandro. Manodidina izany ny tselatra, havana ary feo mampangovotra izao rehetra izao. Ny loharanon'ny fahefana sy ny voninahitra rehetra. Apokalipsy 4:4-5. Teo anoloan'ny seza fiandrianana dia toa nisy ranomasina fitaratra toy ny vato kristaly mangarahara toy ny lanitra, maneho ny fahazavan'Andriamanitra toy ny fitaratra selestialy, fiadanana tsy manampetra. Ireo loha olona 420, Apokalipsy 4:4-5. Nanodidina ny seza fiandrianana dia nisy loha olona 420 ny akanjo fotsy mipetraka teo amin'ny seza fandriana volamena sady ny satroka satrom-boninahitra volamena ary manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny anjely sy ny zavaboary selestialy. Apokalipsy 4:4-5. Nisy zava-manan'aina 4 feno an'Andriamanitra nanodidina ny seza fiandrianana. Nisy zavaboary mahagaga mihira andro aman'alina hoe: masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa. Ny on'ny fiainana. Apokalipsy 2:20. Nisy ranoranon'aina mazava toy ny kristaly nikoriana avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, manazava ny tanàna any an-danitra amin'ny hazavana toy ny vato kristaly. Ny hazonaina. Apokalipsy 2:20-5. Teo afovoan'ny kianjan'ny tanàna sy teo amoron'ny renirano roa dia nisy hazonaina mamokatra vokatra 12, mamoa isam-bolana, ary ny raviny dia natao hanasitrana ireo firenena, manaparitaka hazavana, manasitrana ny ratra sy ny fijaliana rehetra, mariky ny tsy fahafatesana izany. Varavarana perla. Apokalipsy 1:20-20. Ny varavarana 12 dia perla 12. Ny varavarana tsiraray dia perla iray. Volamena madio ny lalan'ny tanàna toy ny fitaratra mamirapiratra. Ny tsiraray amin'izy ireo dia tsy manam-paharoa, maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Misokatra eo amin'ny tanàna iray voaravaka volamena madio izy io. Volamena madio ny lalan'ny tanàna toy ny fitaratra mangarahara, mamirapiratra tsy halazaina ny araben'ny Paradisa. Volamena madio mazava noho ny fitaratra, maneho ny fahazavan'Andriamanitra. Dingana tsiraray dia manakoako moramora, voadidin'ny fiadanana mandrakizay. Rehefa afaka izany dia nijery aho ary indro nisy vahoaka betsaka izay tsy nisy olona afaka nanisa. Ny firenena, ny foko, ny olona ary samy hafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anoloan'ny zanak'ondry. Mitafy akanjo fotsy sy sapatro fito eny an-tanany. Eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia nisy vahoaka tsy tambo isaina. Mihira izy ireo, miray amin'ny fanompom-pivavahana tonga lafatra, mankalaza ny zanak'ondry izay namonjy azy. Nijery aho ary nandre ny feon'anjely maro hidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loha olona. Hoy izy ireo tamin'ny feo mahery: ny zanak'ondry ny vonoina dia miendrika ny hazo hery, arena, fahendrena, fahirezana, sy haja sy voninahitra ary saotra. Anjely anjato ny maro no nanodidina ny seza fiandrianana. Ny hira mafy ny voninahitr'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Apokalipsy 1:20-5. Ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesany intsony.
Tsy izy tsony fisaonana, fitomaniana, fanaintainana satria nanjavona ny zavatra voalohany. Eo anatrehan'Andriamanitra dia manjavona avokoa ny fijaliana rehetra, fafana ny ranomasony rehetra, ka soloan'ny fiatanana mandrakizay ny fanaintainana. Tsy misy tsony ny fahafatesana sy ny alahelo, tsy nofo ny paradisa. Nasehon'i Jesoa tamintsika ny lalana, izy no ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona 4:4-5. Paradisa dia ho an'ireo izay mino azy, bebaka amin'ny fahotany ary mandeha amin'ny finoana sy fitiavana. Tsy noho ny asantsika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no hidirantsika ao. Efesianina 2:2-5. Ekeo mpamonjy anao Jesoa Kristy, arao ny teniny ary ny anaranao dia hosoratanao amin'ny boky ny fiainana, izay tsy hitan'ny maso, tsy ren'ny sofina, dia nomanin'Andriamanitra ho anao. Miandry anao ny paradisa, aza miandry rapitsy vao hividin'ny fiainana mandrakizay.